Ankafaliana sy ampitsikina tanteraka indray no itsitiako ny tokantranonao amin'izao alina izao tompoko lahy sy tompoko vavy manasanao avy hatrany anjony fampalambaovao tsika hatramin'ny farany izay ho santaritsika hatrany moa ao anatin'ny lafiny ara-politika nitondra ny heviny ara moa tamin'ity androany ity manoloana ny fivoaran'ny raharaha ara-politika eto Madagasikara Andriamatoa Pety Rakotiniaina izay filohan'ny tambatra no sady filohan'ny APRN ihany koa isan'ny nitondran'ny heviny tao anatin'izany moa ny fahazon'ny lehibe ny androm-panjakana manatrika fampelezan-kevitra fa tsy afaka mandray fitenenana kosa ndeha hoarantsika ny anjinjinin'izay. Fanovana ny takina tamin'ny fijinana an-dalambe ny taona 2024 hoy Andriamatoa Pety Rakotiniaina. Tsy hitondra fanovana nefa amin'ny fivoarana zava-misy amin'izao fotoana izao araka ny fijerin'ity mpanao politika ity. Lasa tao fiarovan-tena avokoa ny misy ny filohan'ny tambatra ny sady filohan'ny APRN. Nitondra ny heviny momba ny fahazon'ny lehibe an'ny androm-panjakana manatrika fampelezan-kevitra fa tsy afaka mandray fitenenana koa ny tenany. Niteraka fanjakany baroa zany raha ohatra hoe io décret io no jerevana ka nenay tsy miandana zay zany izy ka tsy mety mihitsy ny fanaovana an'io zay no zavatra azonay ambara mikasika an'io fa ny tena zavatra ambadika deja ary tia ny mila eritreretana izahay APRN dia nilaza fa tsy hitondratsika amin'ny sortie de crise izao processus hitondrana ny fifidianana zao io zavatra nitrangy io ny tena zavatra ambadika an'io dia mazava tsara arakaraky ny anatonatsika amin'ny 20 décembre no mahatonga ny andaniny sy ny ankilany hiavoteny ka ny tena dikany ambadika io décret tsy hoe tsy mahay lalàna akory le olona nanao an'io fa zao amin'ny maha-olombelona no fomandra dia hoe manakaiky tokoa ty ny 20 décembre hiverina tokoa raha valimanana ka zao tsisy olo anaiky an'izany fa tsy maintsy miampitena ça c'est normal amin'ny maha-olombelona ka ny fifaran'le fifidianana ataotsika zany tsy le hoe ahoana ny fiainan'ny vahoaka malagasy ahoana ny hiarovana ny safidin'ny vahoaka malagasy ahoana le hoe élection neutre misy tara-mangarahara tsy zay intsony fa hoe ahoana ny hiarovana ny tegnasika. Lasa mahazo vahana indray eo amin'ny sehatra politika ny ady eo amin'ny Andriamatoa isany Ravalomanana Marika sy Andry Rajoelina hoy ny fanazavany. I président Ravalomanana koa amin'ny lalàna dia voadidy président Ravalomanana gadra zany ka na any Afrika du Sud izy dia eritreretina salano any amponja ka mampisy ahiahy koa ny hoe nahoana na ampidirina amin'ny sarony monsieur Jean-Louis Rebonso ny sary amin'ny lalàna raisam-pirenena zany mety tsy azo atao mihitsy ka izany rehetra zany feny dia zao ninina lazaitsika miditra amin'ny fanjakany baroa ny tanitsika ninina lazaitsika lasa mavesa-danja amin'ny zavatra ataotsika le adiny Andry Rajoelina sy Ravalomanana fa tsy fiainan'ny firenena hanao fanovana ka tokony hanao réflexion tsika. Mbola mitazona ny heviny Andriamatoa Pety Rakotiniaina fa raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia tsy mitondra ny famana amin'ny crise velively.